ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Amen. Alahady 7 volana Jolay 2024. Alahady fahaenina manaraka ny Trinité. Isaorantsika Andriamanitra ry havana fa noho ny famindram-pony sy ny fitiavany dia mbola afaka misaotra sy manome voninahitra azy hatrany isika amin'ity androany ity. Raisitsika ho tombony lehibe izany ary na dia tsy tafavory atao trano aza ny mpianakavy ny finoana dia manana fiombonana trano kosa amin'ny alalan'izao fitaovan-tserasera izao. Isaorantsika ny teknisianina rehetra izay manao ny ainy tsy ho zavatra mampita izao fotoana izao amintsika rehetra sy ireo diakona tompona anjara. Izy ireo moa dia samy manao ny asany miezaka hatrany hanao izany amin'ny fitiavana sy amin'ny fifaliana. Koa fiderana ny tompo ary dia andeha hiaraka mamaky ny Apokalipsy 5:13 ka hatramin'ny 4 isika. Ary satria lahady fahatelo anio dia ny teny rehetra vakiana dia midika teny iombonana eto Madagasikara na DM. Lehibe sy mahagaga ny asanao Tompo Andriamanitra Tsotoa, aradrariny sy mahitsy ny fandaharanao ry mpanjaka ny firenena. Iza no tsy hanajanao ry Tompo? Iza no tsy hanome voninahitra anao? Satria ianao rery no masina, ka ho avy ny firenena rehetra iankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsaranao aradrariny. Amen. Iara hivavaka isika Tompoko. Manatona ny seza fiandriananao amin'ny fanetreteny izahay ry Andriamanitra rainay, mba hitsaoka sy hanome voninahitra anao ry Tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra anao izahay fa ny famindramponao no mbola tsy nahalany ritranay. Misaotra anao koa izahay noho ny toe-javatra velanao hitranga amin'ny fiainanay. Matoky ny fitiavanao nefa izahay Andriamanitra, satria Andriamanitra tsara sy mpanao ny tsara ianao. Nanome anay ny zanakao lahy tokana ianao dia Jesosy Kristy mpanavotra anay. Mangataka ny asan'ny fanahinao amin'ny isambatan'olona manaraka izao fotoana izao izahay, ka ho tsapanay anie fa te hanomeza-baovao anay hatrany ianao, ary ahazo hery izahay hitombo ny finoana ianao, Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ry havana malala, aoka ho enointsika amin'ny mpanajana ny sitrapon'Andriamanitra Tompontsika, arak'izay nandidiny antsika hanompontsika azy amin'ny fahamarinana. Fa hoy izao, mandeha anaraka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa, mba tsy ahazonareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarian'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy andrano tena foana ka hifampiaika sy hifampialina. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen.
ry havana malala tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika koa ao ka hanatona ny tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany ka hanaraka ao am-pontsika izao tonom-bavaka izao hivavaka isika. Ny Andriamanitra rainay eo vao avy nandre ny didinao masina izahay dia menatra sy mangahiay manenjika anay ny fieritreretanay satria nanome alahelo anao zahay nampatezitra anao zahay tamin'ny fitondrantenanay tamin'ny fifandrafiana sy ny fifanenjehanay tamin'ny fifampiandaniana sy ny adinay tamin'ireo fahalotona tamin'ny endriny maro ny fireharehana sy ny fialonana izay nahazo anay mamindrafo aminay mpanota tompo mamelany elokay ary aza tsarovanao intsony ny fahotanay mangataka ny fanahinao zahay tompo mba hanampy sy hitarika anay handavanay izay rehetra mety ho ota ka etomboanay kosa amin'ny fahamasinana misaotra ray eo amin'ny anaranao Jesosy ty amen. Ry havana ho antsika izay mibebaka marina tokoa raiso amin'ny mpifaliana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka omen'ny tompo antsika. Hoy ny tompo, ataoko ahoana ny fahafoyanao honena ny foko mafy loatra ny alaheloko tsy anontolo fo aho na andringana fa Andriamanitra ao fa tsy olona dia ny iray masina eo aminao ka dia tsy ho avy amin'ny fahatezerana mirehitra aho fa fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika ary ao amin'izany izany fiainana izany voavela ny elokareo noho ny anarany masina miderany anaran'ny tompo amen. Sambatra ny olona izay voavela eloka sy voasarona ny fahotany, sambatra izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Ny olona voavela eloka ry havana dia samy manambara ny finoany ko andeha isika hiaraka hanambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika
amin'ny fiangonana manerina izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana apôstôlika. Minan'Andriamanitra iray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho. Amen. Ry havana, ankehitriny dia tonga ao amin'ny fotoana makinina sy hainoana ny afatry ny teny soratra masina isika. Koa ny teny izay rehetra hovakiana dia ovakitsika araka ny dikateny ombonina eto Madagasikara. Koa mialoha izany dia mbola hiaraka hivavaka isika. Tompo, indray izany fifalianay ankehitriny satria mbola nomenao anay indray ny tompo-pahasoavana ka nomenao izao alahady maraina izao indray izay tompo, hamakina sy andrenesana ny afatry ny teninao masina. Tompo malalo, mangataka ny fanainao masina ary izay ankehitriny, ampitoeranay izany fanainao masina izany tompo, koa naizanaiza toerana misy anay dia irainao ny fanainao masina hibitsika ato anatinay ary ampahatsiarovana anay hatrany tompo izany teninao izany, mba hahafahanay mandeha mamosy mizotra araka ny fitiavanao, araka ny fahamarinanao. Ny fanainao masina tompo no irenesy angatahanay hitoetra aminay mandrakariva mba hahafahanay mijoro vavolombelona manaloana ny fiarahamonina izay misy anay. Dia aminaranao Jesosy Kristy tompo no angatahana izay vavaka izany. Amen. Vakitsika ry havana ny tenin'ny soratra masina araka izay hitantsika ao amin'ny Salamo. Salamo fahaenina amby roapolo, raisina andiminy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Salamo fahaenina amby roapolo, raisina amin'ny andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Hotoizantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahavalo, raisina amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Romanina toko fahavalo, raisina amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo, ary ho faranantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahaefatra, vakiana amin'ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Jaona toko fahaefatra, raisina amin'ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Ny teny rehetra izay hovakiana dia hovakitsika aminaran'i Jesosy Kristy tompo. Miantso vonjy amin'Andriamanitra ny tsy manan-tsiny. Tompo, ambarao tsy manan-tsiny aho fa madio fiaina sy mahatoky tanteraka anao. Tompo, fitoro-toetra sidiny ao ka tsarao ny faniriako aman'eritreritra. Ifatohan'ny masoko ny fitiavanao ary ny fahamarinanao no arahiko. Tsy niraitsy kombakomba tamin'ny mpisoloky aho na niara-dia tamin'ny mpiatsara velatsia, fa halako ny fikambanan'ny olon-dratsy ary hatahako lavitra ny olomeloka. Anasa tananao satria tsy manan-tsiny. Tompo, anodidina ny alitaranao ka iredona hira fisaorana anao sady hitantara ny asanao mahagaga rehetra. Tompo, tiako ny tranonenanao dia ny toerana hipetrahan'ny voninahitra ao. Aza ringana miaraka amin'ny mpanota aho, ny haiko aza esorina toy ny an'ny mpamoan'olona, dia ireo mivimbina ody ratsy an-tanan'ila ary ny ilany indray fenotsolotra no raisina. Fa izao kosa dia madio fiaina, koa faosy antrao aho, lala mahitsy no ijoroan'ny tongotro, ka isaky ny miangona aho dia hisaotra ny tompo.
koa ankehitriny dia tsy misy intsony fanamelohana ho an'izay tafaray amin'ny Kristy Jesoa, fa ny fanapahan'ny fanahy masina mpanome aina ho an'izay tafaray ao amin'ny Kristy Jesoa dia nanafakay tsy ho voafian'ny fanapahan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Satria izay tsy vitan'ny lalàna ny Mosesy no ny lalàna nolemen'ny maha olona mpanota dia nototosain'Andriamanitra. Voaelok'Andriamanitra ny fahotana tao amin'ny maha olona mpanota fony izy naniraka ny zanany, izay naka ny endriky ny maha olombelona mba hanaisotra ny fahotana. Nototosain'Andriamanitra izany mba ho tanteraka ao amintsika ny zavatra rehetra takiany lalàna amintsika, dia isika izay mizotra tsy araka ny maha olona mpanota intsony fa araka ny fanahy masina. Eny, izay miaina araka ny maha olona mpanota dia mirona amin'ny zavatra kafizin'ny maha olona mpanota, fa izay miaina araka ny fanahy masina dia mirona amin'ny zavatra kafizin'ny fanahy masina. Satria ny fironan'ny maha olona mpanota dia mitondra amin'ny fahafatesana, fa ny fironan'ny fanahy masina dia mitondra amin'ny fiainana sy ny fiadanana. Ny fironan'ny maha olona mpanota dia mifanohitra amin'Andriamanitra, ka tsy manoa sady tsy afa-manoa lalàn'Andriamanitra akory. Fa izay anjakan'ny maha olona mpanota dia tsy mety ho sitrak'Andriamanitra. Dia hoy vehivavy tamin'i Jesoa, fantatra fa misy Mesia anankiray ho avy, dia ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. I Jesosy kosa nilaza taminy hoe izao izay miresaka aminao noho izy. Tamin'izay indrindra no tafaverina ny mpianany, gagaga satria vehivavy no niresahany, saingy tsy nisy nanao hoe inona no tadiavinao na hoe ahoana no iresahanao aminy. Dia nandao ny sininy raha vehivavy ka lasa nakany an-tanàna ilaza amin'ny olona hoe, ndao ianareo izaho lehilahy anankiray izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izao angano ilay Mesia. Dia nivoaka ny tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Ray masino, manamasirana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Falmiarabantsika rehetra avako malala tratra ity rahady fahaenina manaraka ny trinité ity izay anonana ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy amin'izao fotoam-pavahana rahantsika isana lahady izao ary ombonantsika ao amin'i Jesosy Kristy tompo izay mampiombona antsika nanafatra hoe na dia maro azy ianareo dia iray ihany. Ny anakinantsika ny tonteny avako malala dia ny Romanina 9 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 9 ao anatin'ny fibanjinana ny loahevitra izay voafaritra ny pirikeo teo, ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo, mandida ny fahafahana ao amin'ny tompo zany no loahevitra ity pirikeo ity arak'izany riavako. Ny taratasy izay nosoratan'ny Paoly any Romana ny avako malala dia ny taratasy mirakitra fampianarana. Ambetentsika amin'ny fampianarana amin'ny tonteny hoe ny fiangonana tany Roma dia tsy Paoly akory no nanorina azy fa mpianatra Paoly. Ary ny votoatin'ilay taratasy izay nosoratana ho an'ny Romanina dia tsy hoe fampahirezana ihany izay eo, fa tena fitezana mihitsy ary saika mirakitra fotomponoana ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Raha toa ka mamaky ity Romanina 9 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 itsika dia
saika somary sarotrarotra ny manakatra le teny raha ohatra ka jerenina amin'ny fomba tsotra fotsiny driavako malala. Somary lalipaka lay fotomponoana resahany apôstôly Paoly andininy voalohany ary amin'izany dia tsy misy fanameloana izay eo amin'ny Kristy Jesoa. Andininy fahadimy fa zay araka ny nofo dia mihevitra zay zavatry ny nofo. Ahoana zany hoe araka ny nofo dia mihevitra ny zavatry ny nofo. Driavako malala raha toa ka iverenana tsara dia mifamatotra mihitsy amin'ny ataontsika hoe fomba fiaina tamin'izany fotoana izany itony Romanina toko fahavalo tony ka mamaha ny olana ara-panahy ka mamaha teo koa ny olana izay saribahana tamin'ny fotoan'androny ity taratasy ny soatan'ny Paoly ho an'ny Romanina toko fahavalo ity. Zavatra tranga dia zao riavako malala ny nisy sampy anankiray ny Romanina moa dia nanompo andriamanitra maro sampy isan-karazany zany polythéiste reo amin'ny teny frantsay ary dia itoetsaina io dia nolovany tamin'ny civilisation grika izay polythéiste ihany koa nanompo andriamanitra maro isan-karazany. Dia anankiray izay andriamanitra notompon'ny Romanina ary nankalazaina tao Roma mihitsy tamin'ny fotoan'andro izay nanoratan'ny Paoly itony taratasy itony lay fivavahana tamin'ilay andriamanitra tsoina hoe Bacchus. Bacchus dia fantatry ny Romanina rehetra satria nitompoina tamin'ny fotoan'androny ary Bacchus dia tsy afa-tsy akory fa andriamanitra efa nilovana ihany avy amin'ny civilisation grika. Civilisation grika dia nalaza ny Bacchus hoe Dionysos zany hoe Dionysos zany nahafantaran'ny Grika azy fa Bacchus kosa nahafantaran'ny Romanina azy. Mitovy ihany izy ireo riavako malala. Fa izay tena ataontsika hoe mampiavaka ny Bacchus raha ohatra ka tamin'ny andron'ny Paoly eny anaty aty amin'ny tonjato efa tonjato faharoapolo raha mbola misy anina tsy aroany zany dia Bacchus dia andriamanitry ny divay. Andriamanitry ny divay izy ka izany hoe izy no mampiodina ny ranom-boaloboka ho tonga divay. Tsy tonga divay ny ranom-boaloboka raha tsy eo ny fiasan'ny Bacchus. Bacchus dia andriamaratsorona dia andriamanitry ny nofo izy, andriamanitry ny filana, andriamanitry ny fahafahana. Izay raha teo no ny tena ny antsony ny Romanina azy miantso azy hoe Bacchus izy fa miantso azy raha teo koa ray andriamanitry ny fahafahana, andriamanitry ny ataontsika hoe ny endrika ivelona lay filana maha olombelona lay ara-nofo izay Bacchus. Mifanohitra amin'ny ataontsika hoe andriamanitra hafa samy zanaky Jupiter na zanaky Zeus na i Bacchus na ny hafa ohatra Apollo ohatra. Fa saingy ny mampiavaka azy dia izao izy dia tia fahafahana eny amin'ny natiora nahitana azy tsy mba misy tempolona manokana nankalazana ny Bacchus fa saingy teny amin'ny toerana rehetra teny nahitana azy hany ka tamin'ny toerana rehetra zany dia nahafahana nanompo ity andriamanitra izay nitompon'ny Romanina ity. Avy amin'io nazahoana ny teny frantsay hoe bacchanal. Ny teny hoe bacchanal izay atsika ny teny frantsay dia mitabataba be, orakoraka, kikika. Ary dia rehefa tonga ny fotoanan'ny bacchanal izay fotoana fankalazana ny Bacchus tao Roma dia marika izay fahafahana filibana izay ka miafara amina mamona amina toetra tsy mendrika isan-karazany izay lay endrika ny sehoany lay fanomponan'ny Bacchus tao amin'ny fanjakana Romanina. Ary dia tamin'ny fiarahamonina rehetra naiza tany Roma dia rehefa tonga ny fotoanany bacchanal na ny fotoana fankalazana ny fetin'ny Bacchus dia io filan'ny nofo amamona tabataba izay io teneniny apôstôly Paoly hoe araka ny nofo. Tsy tonga ho azy zany io teny hoe araka ny nofo riavako malala. Tsy hoe voambolana tsotra izy io fa tena voambolana raha-potomponoana mihitsy ary voambolana amin'ny fono fanolorantena ho amin'ny filana na fanolorantena ho amin'ny anao zavatra tsy mendrika mifanaraka amin'ny fanompo-tsampy. Eo zany ilay fahafahana izay resahan'ny apôstôly Paoly eo riavako. Raha toa ka miteny foana miteny mandrakariva Paoly ao amin'ny Romanina na ny Galatiana mikasika ny fahafahana dia tena samy hafa mihitsy ilay fahafahana resahan'ny Paoly na resahan'ny kolotsaina Grika sy Romanina izay mifamatotra amin'ny fanabeazana ataoko hoe ny fanomponan'ny Bacchus na Dionysos sy ny fahafahana resahan'i Jesosy Kristy Tompo.
no everiny olona foana fa ny fafana dia ilay filibana izay tarafina amin'ny fanompoana any Bacchus na Dionysos tao anatin'ny fiarahamonina romanina sy grika. Tsy tokony adontsika afaka malala fa itsika hoe Bacchus zay andriamanitry ny romanina dia raha jerena ny sary rehefa sendra manala andro iny ianao dia jereo ny sariny fa mandrakariva dia eny an-tanany eny misy voaloboka eny an-tanany eny ary ny zava-maniry zay tena ataontsika hoe anankiray amin'ny ahafantarana azy dia ny voaloboka tana voaloboka izy na misy voaloboka eny aminy ary indraindray koa ny biby miaraka aminy dia mibibiny zany hoe ny biby ahafantarana ny Bacchus dia ny osy na ny fila zany na ny ondry tsy ny ondry fa ny apondra dia brique zany dia tsika sendrasena nge Jesosy raha ny teny manao hoe zany voaloboka tsy hoe zavatra mandeha ho azy akory reny raha ohatra Jesosy koa nitaingina zana brique ekena fa kolotsaina jiosy ny brique ny apondra fa tena filazana mihitsy fa ao amin'ny Jesosy tena misy ny fafahana fa tsy ao amin'ny Bacchus. Tsy ao amin'ny Jesosy anteny Jesosy hoe zany voaloboka dia milaza fa tsy ao amin'ny tsy ao amin'ny sampy ny tena misy ny fafahana tsy ny tena misy ny fiainana fa tena ao amin'ny Jesosy. Tena milaza mihitsy raha ohatra ka tonga Jesosy dia tena tea mafa an'io fanompony io koa izay niparitaka nanerana ny fanjakana romanina. Dia manao tsaratra moa ho an'ny mpianatra fa misy lovatsofina milaza fa nyvoambolana hoe baccalauréat dia tena voambolana izay ny bac dia avy amin'ny teny hoe Bacchus, ny lauréat dia ilay ravikazo sarony iny ka tamin'ny kolotsaina romanina dia rehefa misy fahombiazana rehefa ohatra ka mezakazaka misy faminanana misy zavatra tahaka izany dia tondrahana divay na misy afifaliana ny divay zay fahatsiarovana an'ilay teny hoe Bacchus zay divay zany ary lay lauréat dia lay hoe lay ravikazo zay asarony izany hoe tena kolotsaina tena namaka atao amin'ny fiarahamonina mihitsy io fanompontsampy io rehefa malala raha ohatra zao ka mitentsika hoe ohatra tsika hoe ny teny frantsay hoe enthousiasme ny teny frantsay hoe enthousiasme dia tsy teny frantsay akory fa teny grika ilazana hoe fifatorana tamin'ilay Andriamanitra ary fahavereza-tsaina mihitsy fa nahazo ataontsika hoe aingam-panahy vokatry ny fisotroana vokatry ny fandraisana ilay divay ka manana fifandraisana manokana amina hery hafa amin'Andriamanitra eny avin'ny teny hoe enthousiasme. Tahaka izany koa ny teny hoe tragédie. Ny teny hoe tragédie dia teny grika izay tragos zay tsinona akory fa osla zay maneho an'ny Bacchus zay maneho an'ilay hoe ka milaza hoe fantatsika dika hoe tragédie fa miafara amina fahafatesana ny dika teny hoe tragédie dia avy amin'ny teny hoe osla ary zay mahatonga ny teniny apôstôly Paoly io hoe fa ny fihevitry nofo dia fahafatesana dia tsinony zany fa lay tragos na lay zany hoe rehefa manaraka ny Bacchus itsika ny fiarahamonina rehefa ohatra ka io Bacchus na io filan'ny nofo ny tompona dia miafara mandrakariva any amin'ny tragédie na any amin'ny fahafatesana. Zany hoe teny rehetra afaka malala tsy hoe teny mandeha ho azy akory fa teny voalanja ary tena teny azon'ny romanina tsara. Ina afaka malala ny hevim-panahy ny apôstôly Paoly resahana amin'izany zava-dehibe maro isan-karazany resahana ny romanina toko fahavalo zao. Dia hoy izy manao hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy fanamelohana izay ao amin'ny Kristy Jesosy fa izay araka ny nofo dia mihevitra ny zavatry ny nofo fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra ny zavatry ny fanahy. Dia afaka malala zavatra telo zany no atsika tsy hoahina amin'ity romanina toko fahavalo ity. Ny voalohany dia zao dia afaka malala ny asan'ny fanahy ao anatin'ny olona dia ny asan'ny fanahy ao anatin'ny olona rehefa miasa ao anatintsika ny fanahy masina satria ao amin'ny Kristy isika dia ny asan'ny fanahy ao anatintsika dia fanahy izay mampatsiaro antsika ny maha-olona afaka atsika ary lay fanahy masina rehefa ao anatintsika rehefa ko malala dia tsy fanahy manameloka
fa fanahy mampatsiaro ny fahafahanao amin'i Kristy. Tsy ilay fahafahana mampalara-po amin'ny ratsy izay nyainina tamin'ny fiarahamonina tamin'ny fotoanandro, fa fanahy mampatsiaro antsika fa efa noafahana tamin'ny rano Kristy isika. Ka io fanahy masina izay mampatsiaro antsika ny fahafahanao amin'i Kristy io no mahatonga antsika marisika sasy manao ny fanompona say manaraka ny Kristy samy itsoro vavolombelona. Lay fanahy zany dia la miteny hoe fanahy ny fahafahana eto dia fanahy izay ny fanahy masina zany izay niraisina tamin'ny lafonan'i Kristy dia fanahy mampatsiaro antsika fa tsy voafetra ny herin'Andriamanitra. Izay le fahafahana. Fanahy izay mampatsiaro antsika fa tsy voafetra ny herin'Andriamanitra, tsy manapetra Andriamanitra. Fanahy izay mampatsiaro antsika koa fa azon'Andriamanitra ampiasaina amin'ny fotoana rehetra koa isika. Fanahy izay mampatsiaro antsika fa ny ampizitsika dia tsy ho an'ny tenantsika fa ho an'Andriamanitra. Dia izay no mahatonga azy miteny manao hoe ny fihevitry ny fanahy dia fiainana sy fiadanana. Izay no afaka malala ny voalohany. Hotsika manao hoe ity entony apôstôly Paoly dia manazava fa ny fanahy masina izay ao anatintsika dia fanahy ny fahafahana. Tsy mba fanahy mangeja, tsy mba fanahy mamatotra, tsy fanahy mampiliba, fa fanahy mampatsiaro antsika ny mahany Kristy antsika. Fa ny faharoa dia ny fanahy ihany koa izay ao anatintsika dia fanahy mitondra fiainana. Ina dika ny teny hoe fiainana eto ry avako malala. Ny fiainana dia mifanohitra amin'ny fahafatesana. Dia sahatsika teo mikasika ny teny hoe tragédie izay nazona ny teny avy amin'ny teny hoe tragos izay ataontsika hoe osy izay tsy afa-tsy akory fa sarin'ny Bacchus na bibin'ny Bacchus ka manjary mitondra any amin'ny fahafatesana. Dia eo zany Paoly manazava manao hoe tandremy tsara fa ny fanahy masina ao anatintsika dia tsisy ifandraisany mihitsy amin'ny tabataba izay amin'ny fihetsika ataon'ny ireo izay mpanaraka ny sampy eo anivon'ny fiarahamonina, fa ny fanahy izay rahantsika, ny fanahy masina ao anatintsika dia fanahy ny fiainana. Amin'izao toetrarenantsika izao afaka malala dia totazantsika mandehandeha manaloka eny amin'ny fiarahamonina eny ny fahafatesana, saika maheno isan'andro, mandre isan'andro isika, misy namana, misy havana mitona pahoriana, ary mampatsiaro antsika ny zavatsarotra lovan'ny zanak'Israely tany Egipta tamin'ny nandalova ny fahafatesana ka niarovanaN'Andriamanitra ny mpanompony nametrahan'ilay rano Kristy eo amin'ny tolambaravana sanatria akory reny avantsika mody mandry ireny tsy sanatria hoe tsy tian'Andriamanitra, tsia zay ny fomba sy ny fotoana hitsoan'Andriamanitra azy le havako, zay ny fotoana zao ny fomba ny hitsoan'Andriamanitra azy. Fa izao kosa ny ao anatin'izao toetsaina iainantsika ankehitriny izao dia lasa mirona makany amin'ny toetsaina izay tahotra ny fahafatesana no ankabeazan'ny fisainan'ny fiarahamonina eran-tany. Dia eto ary afaka malala ny fanahy masina dia mandrava zany toetsaina zany ary mametraka ao anatintsika kosa isaina fa ny fanahy masina dia fanahy ny fiainana. Zany hoe fanahy izay manome aina, fanahy izay manome fifaliana. Ny atao hoe fiainana dia fifaliana amin'ny ankehitriny, fanantenana amin'ny ho avy. Raha ohatra ka vao mihiratra ny masoandro ka matahotra ianao hoe aizo idinandray ary ny azo androany, raha ohatra ka vao mihiratra ny masoandro ka mitebiteby ianao idinandray ary ny azo andrano androany, raha ohatra ka vao mihiratra ny masoandro ka mieritreritra hoe ahoanandray ary ny faran'ity andro arivo ity, dia lavitra ny fiainana. Fa ny fiainana afaka malala dia lay fananana firaisana amin'Andriamanitra ka manala ny tahotra fa mampisy fifaliana sy fanantenana ao anatin'ny ankehitriny. Dia hoy Paoly amin'ny andininy fahavalo manao hoe ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana. Zany hoe tsy mirona mankany amin'ny fahafatesana tahaka an'izay hita tao amin'ny andron'ny Romanina, fa mirona mankany amin'ny fieritreretana ny fiainana, ny fifaliana ao amin'Andriamanitra. Fa ny farany afaka malala dia hoy koa ny apôstôly Paoly hoe fanahy masina rehefa ao anatintsika dia izao izy dia ny fahenina fiadanana. Resantsika teo mikasika antsony hoe bakanalina, zany hoe ny fanompo-tsampy dia ilay fanompona amin'ny Bacchus izay niainana tao Roma tamin'ny fotoanandro dia mampisy tabataba, korotana, orakoraka, ary voatery mihitsy ara moa ny fanjakana Romana ny Sena zany nandrara
ity fanaovana ty fety aty amin'ny fiandohan'ny tonjato fahatelo faefatra dia voatery mihitsy nandrava ity fety ity nandrara ity fety ity fanomponany la endrika tabataba siorakoraka ity ny mpitondra fanjakana romanina ny antony dia mampisy korotana mampisy tabataba mampisy orakoraka tsy mampisy fiadarana dia zay ny tenen'ny Paoly manao hoe tsy mba izany ange ny fanomponan'Andriamanitra ny fanomponan'Andriamanitra tsy mitondra korontana fanomponan'Andriamanitra tsy mampisy tabataba tsy mampisy tsy miteraka korotam-piainana fa miteraka kosa fiadarana ny fanahy ao anatin'ny olona ry havako malala dia fanahy izay mitondra fiadarana eto ampamarana ry havako malala andeha ampiarina avy hatrany amin'izay zavatra ienanao isan'andro ny apôstôly Paoly raha misy tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy ray zavatra telo zay no entin'ny fanamasina ao anatintsika ry havana ateraky ny fanahy ao anatintsika dia hoe ny apôstôly Paoly hoe tsy misy kosa fanameloana izay ao amin'ny Kristy Jesosy reto zavatra anankiroa reto ry havako dika zany dia izao tsy maintsy misy ny fitsaran'Andriamanitra tsy maintsy misy ny fitsaran'Andriamanitra na inona Andriamanitra dia Andriamanitra pahary ary Andriamanitra tsy maintsy anao ampamoaka amin'ny voariny ny dikany teny hoe krizy dia ny fakany teny hoe krizy dia amin'ny teny grika dia fitsarana zany hoe na fanivanana no zany dia avako malala dia raha toa ka miteny manao hoe fanamelohantsika dia vombolana fitsarana zany ary amin'izao ataontsika hoe krizy mitranga era-tany amin'ny lafin-javatra maro samihafa izao dia miteny ny apôstôly Paoly eto manazava amintsika ny soratra masina tsy misy fanamelohana zany hoe izao zavatra lalovanao zao izao zavatra lalovan'ny firenena izao izao zavatra lalovan'izao tontolo zao ho anao raha ao amin'i Jesosy ianao dia tsy fanamelohana akory no heviny zany hoe tsy fitsarana fanamelohana na sazy izao zavatra lalovantsika izao satria efa ao amin'ny Kristy ianao sazy zany ho an'izay tsy ao amin'ny Kristy sazy zany ho an'izay tsy ao amin'i Jesosy fanamelohana zany zao krizy zao ho an'izay tsy ao amin'i Jesosy fa ho an'izay ao amin'ny tompo kosa tsy fanamelohana tsy misy fanamelohana mety misy nofonaretina fa tsy fanamelohana no heviny ry havako malala ny nofo mety marary aza tonono zany fa tsy hoe rehefa nofo dia tsy marary fa mety marary mety andairan'ny aretina mety andairan'ny gripa mety andairan'ny tazo mety andairan'ny nofonaretina ny covid koa tsy maninona mety izany satria nofo fa tsy fanamelohana no heviny akory tsy fanamelohana no heviny akory ary sanatria mety misy ndaosy ny fahafatesana mihitsy fa tsy fanamelohana koa no heviny fa famindrana ilay olona makao amin'ny fiainana mandrakizay mety maty ny olona ry havako malala mety maty na dia ny mpanompon'Andriamanitra ary fa ny hevitra ilay fahafatesana tsy fanamelohana fa famindrana ilay olona ao amin'ilay fiainana efa nampanantenainy ny tompo noho zany dia zao ry havako malala ho antsika izay mena vanim-potoana ankehitriny mandalo krizy isika ny dikany teny io krizy io tsika teo dia izao fitsarana mihitsy fanivanana noho zany zao zavatra lalovantsika izao ho anao pino dia izao tsy fanamelohana anao akory tsy fitsarana fa fitaizana fampahirezana ary fanehoan'Andriamanitra amin'ny manodidina anao fa izao manana azy ianao dia ny fanamasina ao am-ponao anery afaka malala amelona ao anatinao ilay fiadanana ilay fifaliana ilay fiainana ka atserovanao fa zao zavatra mitrango izao dia tsy fanamelohana akory ho anao pino fa mpampiorenana ny fononao bebe kokoa ao aminy faharoa avako malala hotsika manao hoe tsy misy fanamelohana zay amin'ny Kristy dia hokoatsika manao hoe tsy hoe fombolana ara-pitsarana io fa izao koa ry avako malala zava-dehibe mihitsy zany ny ananantsika an' Jesosy izay ao amin'ny Kristy ihany Kristy zany amin'ny fotoana io no mpisolo vava izany hoe Kristy ilay mpisolo vava atsika eo anatrehan'Andriamanitra raha ohatra ka tsy ao amin'ny Kristy itsika dia manjary fanamelohana ao atsika ilay krizy na ilay fitsarana fa manana ny Kristy izay mpisolo vava atsika isika misolo atsika isika dia manjary fanamarinana atsika indray ilay krizy ilay fitsarana ilay zavatra mitranga ankehitriny zany dia izao tsy tonga fanamelohana sanatria fa lasa fanamarinana zany hoe lasa fanehoana fa marina sy tsara isika raha toka tsy ao raha ohatra ka mivoaka amin'ny tribonaly ny olona anankiray raha avako malala ka nitsaraina dia roy ihany no mitranga na izy meloka na izy afaka madiodio
ary dia eto ny apôstôly paoly zay mampafantatra tsara satria fantatry ny romanina tsara ntsena hoe droit romain dia zao rehefa koa malala eto zany ny apôstôly paoly dia manasava manao hoe raha mivoaka amin'ity krizy ity ianao na mandalo an'ity krizy na ity zavatra alovana ankehitriny ity dia izao voalohany tsy meloko ianao zany voalohany tsy fitsarana ao anao io ary faharoa dia izao na fitsarana ao anao azy io dia marina ianao no amarinina ianao afaka madiodio ianao satria ianao manana ny kristy eto zany apôstôly paoly avako malala ny tena tia nytenenina amin'ny tiromanina toko fahavalo ty ry afako dia ny tokony handraisantsika an Jesosy fiainantsika ny tsy sarahantsika amin'ny Jesosy naroviana naroviana ary ny atoky itsika an Jesosy naroviana naroviana ary ny andehanantsika mifanaraka amin'ny sitrapon'i Jesosy naroviana naroviana zay ihany ekan'izay avako malala hotsapanao ara zay toe-javatra izay tianao Andriamanitra ary efa nanamarina anao tao amin'i Jesosy izy ny zavatra rehetra ny mahamaiky an'Andriamanitra tsy ny anameloka tsy ny tsara fa ny zavatra rehetra dia ny anananao fiainana ny mahamaiky an'Andriamanitra azonao zany fiainana zany efa nomenanao zany fiainana zany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo dia minoa fa ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra miara-miasa ary matoky fa efa nitenin'ny tompo manao hoe raha ny zanako miasa ny tanako teo adidiko ihany ary izay ao amin'ny Kristy Jesosy ny apôstôly Paoly dia tsy misy fanameloana ho azy hivavakasika tompo misotranao zahay fa nomenao tombonandro ka mahatsiaro fa izao tontolo izao dia miaina ao anatin'ny filan'ny nofo isan-karazany ka manjary fitsarana ho azy ny toe-javatra lalovana ny tsy mino mihevitra ny fahafahana ho ny filan'ny nofo na ny filan'ny tena ihany hany ka manjary krizy sy fitsarana ho azy ny zavatra mitranga ankehitriny fa ho anay mpiny kosa dia tsy fanameloana ao anay ny fitrangan-javatra lalovanay fa fijoroana ivavolombelona fa manana anao zahay ary ampitoerina eo teo anatinay ny fanahinao masina mampatsiaro anay ao anatin'izao krizy izao ny fiadananao ny fiainana ny fahafahana amin'ny fifalianao aminao misaotra tompo noho ny amin'izany toko omenao anay zany fa tsy misy fanameloana ho an'izay rehetra ao aminao koa ankehitriny amarino hatran'izay amasino hatran'izay terizo ny fiainanay ho fiainana feny fifaliana ao anatin'izao zava-tsarotra biakoditra eo amin'ny firenena izao dia miarova ny mpiray-tany razana aminay mamindrafo aminay mamelany elokay terizo itoetra mandrakariva amin'ny fahasoavanao ny firenenay manapirenao ny mpitsabo zay miatrika izao toe-javatra izao arova izy ireny ataovy ao anatin'izy ireny hatranin'ny fanahy ny fahalemem-panahy ataovy ao anatin'izy ireny hatranin'ny fanahy ny fitiavana mafy ny asan'izy ireny tompo fa asanao Andriamanitra zany dia meteza hampaherin'ny mpitsabo rehetra ianao sy izay rehetra mpiara-miasa aminy mivavaka izay indrindra raha teo koa ho an'ireo tsaboina ho an'ireo tsy salama na ny tokantrano na ny amin'ny hopitaly tompo efa nitondra ny aretinay rehetra teo amin'ny azo fijaliana ianao ary efa nampahafantatra anay fa tsy fanameloana ho anay ny fitrangan-javatra koa dia meteza tompo hanasitrana azy ireny fikiro tazony ao anatin'izao fizantoetra izao misy kosa tompo ireo havanay izay nindonany manjo fiangonana namoy mpitandrina fiangonana namoy filoam-piangonana sy mpiarabelo isan-karazany namoy avatina dia aoka ho tsapanay tompo eo fa lalana sy fandaminanao hitondrana ny havanay ao aminao koa izy ireny dia ataovy mahay manaiky ny fandaharanao zahay ataovy mahay manaiky ny fandaharanao raha teo koa izy ireny fa tsy Andriamanitra ny kapoka ianao fa Andriamanitra fitiavana dia ampianaro zay ankehitriny haibebaka aminao hatrany isotra noho ny amin'ny zavatra rehetra dia indreto izay tompo fantatra efa eto foanay ianao dia mametraka ny fiainana rehetra eo am-pelantananao eo ambany fiarovanao ary amarino aminay ny teninao fa ny fanahinao masina ty anatinay dia fanahy manome fiainana fiadanana fifaliana iombonanay Jesosy zany vavaka izany amin'ilay vavaka na ampianarinao anay manao hoe raha inay izay ho any an-danitra
amen. Eto famarana ny fotoana ry havako malala dia mampahery antsika mianakavy tsika pray fiangonana moa misy ny fandaminana tahaka izao ry havako araka ny fantatsika dia betsaka ny havatsika betsaka ny olona fantatritsika ny olona akaikitsika azo ny tsy fahasalamana noho ity varanaretina ity dia ny fiangonana ry havako malala amin'ny alalan'ny fiandreketana ny ara-panahy dia manao rotsom-bavaka izy ireo ka raha toa ka tianao ny manonana izy ireo vavaka manokana satria manana fotoana manao rotsom-bavaka izy ireo dia ampitao amin'ny diakonina tompon'andraikitra ny anarany zany havatsika izany fa hoentina mibavaka mangina ry havako ary dia mitrotro amin'ny-bavaka araka izany ny aretina tahaka izao rehefa malala nandray eritrerentsika noho ny kolotsaina malagasy dia nandray rehefa marary dia nandray eritrerentsika hoe ndeha ohatrany hoe afenina tsy tenena tsy ry havako malala tsy misy toko tsy fahadsoana ny marary vokatry ny aretina tahaka izao aretina eny amin'ny rivotra io mety ho azon'izany daholo mety tsy ampozina tsy ny sisa rehetra araka ny resantsika tsy fanamelohana mihitsy io amintsika fa mety marary no zany dia tena raha zava-dehibe ny fiombonam-bavaka ry havako malala ka raha ohatra ka misy zavatra tianao manokana hoentina mbavaka ao anao tsy salama dia na ianao manatona ny diakonina filohan'ny fiandreketana ny ara-panahy na mandefa ny mpitandrina ahafahana mivavaka manokana ao anao tsy afaka mifamangy antsika noho ny toe zavatra raha malala ry havako malala ho fitandrona ny fahasalamanao zany noho zany dia ampitainao amin'ny mpitandrina na ny tsy fahasiny ny anarana na ny telefona ahafahana mampahery anao na amin'ny diakoniny filohan'ny fiandreketana ny ara-panahy dia araka izany satria tsy afaka mifamangy isika araka ny voalaza teo fa ry havako malala fandaminana anatiny atsika ihany koa ry havako malala mety olombelona moa manana tompo dia mety mody dia ny fandaminana anatin'ny fiangonana dia efa hatrany am-boalohany dia rehefa sanatria misy manjo tahaka izay nitranga herinandro vitsivitsy zay dia tena tsy vitsy araka izay zatao mety roterina na efatra raha be indrindra ny fiangonana no mandeha mampahery anao mampahery ndray fianakaviana indrindra havako malala noho ny antony ara-pahasalamana sy fiarovana lalam-panjakana raha teo ray mantsy mety rehefanao anariny dia vitsy kely mamangy tsy roapolo telopolo valopolo ohatry ny mpamangy satria ambota-tena rehefa mamangy dia fantatrao fa ampolony maro fa noho ny toejahatra maro samihafa no mahatonga ny hoe tena mety olona roa na telo no ny solotenan'ny fiangonana mamangy dia raisinao amin'ny fifaliana amin'ny fampahirezana ry havako amin'ny zavatra rehetra izay mety ilana ireny fifampahirezana ireny dia mifampitotro-mbavaka tsika ry havako malala dia manana finoana sy fanantenana fa ny tompo ianao dia matoky fa ny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra ho fampahirezana anao ary ny fihevitr'Andriamanitra dia fihevitra mitondra fiadanana fa tsy hevitra sanatria hitondra loza ho an'ny mpino tahaka atsika fa mahereza ry havako malala tsy takatra ny saintsika fotsiny ny fandaharan'Andriamanitra fa takatra ny saintsika kosa ny fitiavany no zany dia miorena tsara aza miova aorian'ny ira ry havako malala izay voalahatra dia atolotra ny tsodrano izay tonoana amin'aran'i Jesosy Kristy tompo ho anao. Raiso ny tsodrano ary Jesosy Kristy tompontsika ilay mpiandriondry lehibe izay mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay eny ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony mba ho akasitrahanao io masony ianareo fa asoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana fanahy masina ho aminareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.
amen.